Petera voalohany toko fahaefatra. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany sainy izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona itsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan'ny ratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy. Nefa hampamoahany ilay efa vonona hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'ny maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ny fitondrantena kristianina araka ny vaninandro iainantsika. Petera voalohany toko fahaefatra, ny 9-7-10. Fa antomitra ny farany zavatra rehetra, koa hendreka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Ohabolana toko 10, ny 12. Mifampiantranoa ka aza mimonomonina. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoa anareo zany, fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiraviravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharaha ny an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy ho menatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Fa tonga ny andro hiantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ary raha miantomboka amintsika izany, dia hanahoana kosa no hiafarany izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, aiza no hisehoan'ny ratsy fanasy ny mpanota? Ohabolana toko 1:10-1:30. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovantsoa no hanolorany ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy.